Raha ny Vinavinaina mpamantatra ny toetry ny andro dia hipaka eto Madagasikara ny rivodoza manaraka amin'ny titantiny sabotsy izao androany talata tamin'ny 7 maraina teo dia tany manodidina ny 503 kilometatra tsy nanana talandy foben'ilay andro ratsy. Izy mbola eo andalam-piforonana ao amin'ny ranomasimbe indiana amin'izao fotoan'izao. Nikisaka ny akandrefana izy ka naafaka 20 ka hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora tao anatin'ny 420 ora farany. Raha ny Vinavinaina dia ikisaka aingana ikandrefana ity andro ratsy miforona atao anatin'ny 4 andro manaraka ka anambana nirina avaratra tsy nanana na avona tsy nanana nosy ny sabotsy ho avy izao. Vinavinaina tomboery izy ka mety ho lasa rivodoza ny lakamisy vao maraina be mety hatratra ny tanjaky ny fort tempête tropicale izy mialohan'ny idirany an-tanety. Ilaina ny manao ho taona ny filaminana ny taona 2024 ny Praiministra Ntsay nandritra ny kabariny. Tamin'ny fananganan-tsaina voalohany teny amin'ny lapany Mazoarivo omaly alatsinainy nanambarany Praiministra Ntsay fa manamiloko tanteraka ny fambolena ny kolontsain'ny herisetra sy ny fanakorontanana ny firenena na amin'ny endriny mivantana zany na ankolaka eto amin'ny firenena. Tokony mapetraka ho taona filaminana ny taona 2024 ho iatrany izy mba ahafahana mampiakatra ny fari-piaina malagasy ho amin'ny tsara kokoa hatrany izay vendondra raha ny fitondram-panjakana ankehitriny ao anatin'izany tanjona izany ho iatrany izy ny fisitrahana ara tokony ho izy ny jiro ny rano ny fanamboaran-dalana ny ezaka sy ny tetika sarehetra tongavana amin'ny fahavitan-tena ara-tsakafo ny famezan-tanana eo amin'ny fihavanana sy ny fifampitsimbinana mba hatateraka ny vinam-pampandrosoana ho ihany izy no tokony ho tarigetra iombonana. Afaka manaraka mivantana ny filan-kevitry ny ministra voalohany amin'ity taona ity ny vahoaka malagasy raha ampitso alarobia andeha mivantana amin'ny aman-jerim-panjakana izany fivoriana izany raha ampitso 9 Janoary manomboka amin'ny 4 ora hariva raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadinan'ny repoblika androany talata. Ankoatry ny haino aman-jerim-panjakana dia aseho mivantana ao amin'ny pejy ofisialy ny fiadinan'ny repoblika ao amin'ny tambanjotra sosialy Facebook ihany koa izany fivoriana izany. Manao antsofa makasika ny doro izay mbola tsy voafehy ao amin'ny valazava-amboarin'ny ranomafana ny tsolombavambahoaka voafida ao ifanadiana iajadina. Araka ny nambarany dia efa madinina 10 hektara ny may any an-toerana tao anatin'ny herinandro ny sin'ny afo izay mbola tsy voafehy hatramin'izao dia miezaka mamonjy izany aza ny fokon'olona. Mila fanampiana avy any ivelany izy ireo hiatrehana izany araka ny nambarany hatrany. Androany talata moa dia nisy ny fivorian'ny organe mixte de conception naneo amin'ny any an-toerana itadiavana vahaolana ahafahana mifehy ny afo. Fa ankoatra ny andro-ranomafana dia mafy koa ny ady amin'ny doro ny faritra nosy izay efa naharitra andro vitsivitsy ihany koa. Omaly alatsinainy dia nisy koa ny fivoriana no tarehiny lehibe ny faritra nosy itadiavana vahaolana sy paikady iadina amin'izany fianaky ny afo izany. Ao anatin'ny fandiniana ny mamety azy na étude de faisabilité andro tetikasa anarenana ireo tetezana tapaka misa roa amin'ny lalam-pirenena faha-enina eo mahavavy sy eo ifasy ny ministeran'ny asa vaventy amin'izao fotoan'izao araka ny vaovao nampitainy Jacob Razafy Janoary tale jeneralin'ny asa vaventy eo anivon'ny ministera ny asa vaventy tokony hanomboka amin'ity taona 2024 ity izany fanamboarana izany raha ny fanazavan'ny ministera hatrany ka ny tetezana ifasy no mety eo amboarina voalohany no izy kelikely. Araka ny fanazavana hatrany dia efa vonona ny mpamatsy vola amin'ny sy ny fanamboarana ireo tetezana roa ireo Miantso ny fitoniana sy ny faharetana amin'ireo mpampiasa lalana noho izany ministera. Mandrapavita an'ireo tetezan'ireo moa dia misy hatrany ireo ekipa fiandry izay mitoetra eny amin'ny toeram-pitsakana passage age na orina eo amin'ny renirano ifasy sy mahavavy izay mikojakoja ny lalana raha sendra misy ny fahasimbany noho ny fiakaran'ny rano amin'izao vanim-potoana ny orana izao.